Diartadidy. Fandarana iarahanao amin'ny Radio Plus 100.2 FM isaky ny alarobia tolakandro amin'ny 4 ora arivo hatramin'ny 5 ora arivo. Diartadidy. Faly manolotra ny araba ho antsika tsirairay avy indray tokola sy tompoko vavy mpanaraka ny fandarana eto amin'ny Radio Plus amin'izao folakandro ny alarobia izao. Ny fandarana Diartadidy izay hitondrantsika ny tantaran'i Madagasikara na koa tantarana olo-malaza iray na koa izany tantarana tanàna iray isaky ny alarobia hariva sahala amin'izao. Ny amin'ity androany ity ary ny lohevitra hoentintsika dia momba ny tantaran'ny tanàna Anjanapara faritra iray amin'iny faritry Vakinankaratra iny moa ity Anjanapara ity izay manakaiky ny farian'ny Tritriva. Farian'ny Tritriva ihany koa izay hitondrana ny mombamomba azy atao anatin'ity fanadihadiana ataontsika androany ity. Vahintsika amin'izany ary Andriamatoa Celestin Andriamampiona filohan'ny fikambanana Anjanapara miray hitondra sy amelabelatra ny mahakasika izay tantaran'ny Anjanapara izay sy ny tantaran'ny Tritriva ihany koa. Ity ampiandohana ary dia manasa anao zay anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Anjanapara tanàna iray ao amin'ny faritry Vakinankaratra ao no misy azy ity. Isaorana anao Andriamatoa Celestin Andriamampiona nanaiko vahin'ny fandarana Diartadidy amin'izao androany izao hitondrany mahakasikasika izay tantaran'ny Anjanapara sy Tritriva izay. Fantaniana voalohany hoe nanahoana izany tantaran'ny tanànan'ny Anjanapara izany satria nisy ny tantara izay tsy tokony ho adino ihany koa teo amin'ny tamin'ny vanim-potoanan'ny fahampanjaka izany ny famatotra tamin'ity tanàna Anjanapara ity. Miabanao Andriamatoa Iaza dia miaraba ihany koa ny mpian'ny Radio Plus rehetra manerana ny Madagasikara. Ny tanàna Anjanapara dia nanana ny fiandohany fa raha ohatra ty resaka ataoko ity zany dia ataoko hoe mizara telo. Voalohany indrindra mikasika ny tantara, dia faharoa mikasika ny Tritriva izay nanjalovan'ny mpanjaka alohan'ny fipetrahany tao Anjanapara, ary farany dia mikasika ny Anjanapara amin'izay. Tamin'ny taona 1990 tany ho any dia niafatra Andriamasina Valona mpanjaka teto Antananarivo. Atao hoe niafatra moa dia namela afatra. Niafatra napetrany tamin'izany dia hoe rehefa fon'izay izy amboa dia mandimby azy Andriambelomasina, zanany io Andriambelomasina, ary andimby any Andriambelomasina kosa nefa nizaky kely nahatratra amin'Andriamasina Valona fa tsy zanaky Andriambelomasina, zato zanan-jalàny Andriambelomasina zany atao hoe Andrianjafy. Dia nafarany dia rehefa tonga ny fotoana fa 1970 zany dia nandray fanjakana tokoa Andriambelomasina. Dia rehefa niamboa izy ary ny fanarahana ny teniny dia nandray fanjakana ihany Andrianjafy, na dia teo azy ny ataontsika hoe vesina tamin'ny teny frantsay atao hoe pression, satria somary mba niteny ihany ny vadiny Andriambelomasina zany hoe maninona tsy ny zanakao nateraka ao ny ampandofananao fa zanadralanao indray. Dia nitazona ny teniny hatramin'ny farany Andriambelomasina dia nampiakarina teo amin'ny fitondrana Andrianjafy sy ny zanadralana. Dia mazava antsika amin'izany zany fa misy resaka kely tsy fankazahoana tao zany satria Andriambelomasina olona mahana zanany naterany nefa zanadralana indray nampandovana. Ka ny vadina Andriambelomasina moa dia arak'izay dia naniry mihitsy ny mba hiakarany zanany teo amin'ny fitondrana. Zany dia niteraka somary fifanendrehana teo amin'ny fianakaviana sy tao an-dapa tao zany. Fifanendrehana satria misy olona tokony neverina hoe andray fitondrana nefa tsy nandray. Dia niakatra teo amin'ny fitondrana ihany Andrianjafy. Fa izy niakatra teo amin'ny fitondrana io dia efa nanana zanaka anankiroa izy. Ny anankiray taty afara nandray anarana hoe Ralaitokana, ary ny anankiray kosa Andriamanitra Viambo. Fa ny mbola nisy zanaka Andrianjafy hafa koa fa reo ihany moa ny resahantsika zany hoe Ralaitokana sy Andriamanitra Viambo. Noho ny fisian'le fifanendrehana izay somary nahery vaika ihany tao an-dapa zany
dia nandositra tany Andramasina Andriamanitra viambo naka zanak'Andriana tao izy a tahaka ny raha ilay tokana koa zany hoe tao Andramasina tao daholo zany zareo nakavady taranak'Andriana dia tamin'ny taona 770 niteraka Andriamparazato dia tamin'izany fotoana zany dia mbola nitoy ihany sady mihemafy mihitsy aza ny fifanenjehana tao Ambohimanga tao dia tany Analamanga tany izay niovanarana taty aoriana natao hoe Antaninarivo na hoe Antananarivo dia mbola nitoy ihany zany fifanenjehana zany fa tamin'ny taona 770 ihany koa dia lasa nandeha andositra ihany koa zanak'Andriana atao hoe Imboasalama Imboasalama io no lasa Andrianampomerina dadefara zany hoe zareo reo zany a samy zanaky ny mpirahalato daholo amin'ny Andenjaka fa Imboasalama dia nifanena tamin'ny Piskidy ka i Piskidy dia nilaza tamin'ny hoe azo tsindrimandry fa ianao voatendry-janahary ho mpanjaka ka aza mandositra fa mpiseho amin'ny vahoaka satria le taranam-panjaka hafa zany lasa nandosindositra daholo no le fifanenjehana dia na ianao izay tenin'ny Piskidy zay tokoa io Imboasalama dia tsy nandositra io zany fa dia iseho teo ary tanteraka tokoa fa dia taty afara zany hoe tena mandingana be zany tsika fa le tamy fotsiny tenenina dia nandray fanjakana ihany Imboasalama taty afara ary naka ny anarana hoe Andrianampomerina marina zany fa zandrin'Andriamparazato 10 taona Imboasalama ary zafikelyn'Andrianjafy Andrianjafy ohatran'ny Andriamparazato ihany koa zany fa ity Imboasalama ity dia olona tsara fanahy Andrianampomerina zany tsara fanahy be izy ka nandefa teny tamin'ireo izay nenjehana satria nenjehana daholo zany zay taranaka mpanjaka nalefara satria amin'ny lafin'ny fandovana io dia reo Andrianampomerina ny teny hoe aza mandositra tsony fa efa izany hitondra ao sisy satsika tsy mifanenjika zany fa atsoina aza ny olona rehetrarehetra hiverina aty mba hifankatisy hifanometanana amin'ny fitondrana ny fanjakana dia Andriamanitra viambo kosa sy Andriamparazato araka le voalaza tity Andriamparazato zanak'Andriamanitra viambo ary rahalay tokana dia nangata tsodrano tamin'ny Andrianampomerina izy zany dia nilaza hoe tsofa rano anao zany ny fitondrana eto Antananarivo fa aleo zay hitady vohitra manambona anay any ivelany any satria tsy afaka hiara hitondra eto daholo fa dia hoe tsara tsodrano zany rehefa mitoy tantaraka ny findramonina ary ireo taranak'Andriana ireo dia tsy izany fa ny hoe Andriamanitra voambo sy Andriamparazato dia taizindray izy ireo avy eo ia avety zany zareo zany hoe Andriamanitra viambo sy Andriamparazato dia nivantana tao Andramasina izy dia tao Andramasina tao izy naka vady taranaka mpanjaka ihany koa dia nipetrapetraka kely tao dia tany amin'ny taona fa 770 tany hoany dia nanangy ary nanangy avao Andramasina Andriamanitra viambo Andriamparazato sy Ravoromanga io Ravoromanga io ny razamben'ny Andriamboromanga ary Ramombo tsy misy fianakaviana kely vitsivitsy izy zany ka rehefa nanangy avy tao Andramasina zareo dia namatana tany Tritrivo tao Tritrivo izy no mipetraka dia nisy andriny efa mipetraka koa tao fa nakavohitra tao hoe vahiny manga tao aloha zareo elaela zany hoe vahiny manga zany moa mbola tsisy zava-pivatananao fa miaraka mipetraka amin'le olona eo ianao dia izy miatokatoka anao fa misy tany mba mena hoe vileny ohatran'izay miara mipetraka eo aloha dia mipetraka teo Tritrivo teo zany zareo fa zato taona taorianan'ny afaran'Andriamasina valina dia niafatra koa Andriamanitra viambo Andriamanitra viambo zany rehefa mipetraka teo Tritrivo dia zao ny afatra nataony zaho izy matahotra vitsy ka rehefa maty ahako
dia ataovy ao anaty vatalakana zany hoe vatapaty filaza zay vatalakana dia nasainy fatorana vato be dia afatotra amin'ny vatalakana iny dia aletika any anaty ranondritriva dia any zany dia efa tsy hitatsony satria le vatalakana iny tsindrina vato be dia efa hany dia hany dia rehefa amizay zany maty Andriamanitra avy amiko dia nalevina atao atsikiva tao dia lasa le parazato mitady vohitra indray nakany amin'le hoe enjanona ao andrefana kely trikiva ao izy io teny vohitra vato faran'izay avo fa natonga azy hoe enjanona dia avo be azy zany dia niteny andre parazato miantso ny fianakaviana enjano tsara ny dia fa ho tafakatreny ihany tsika zay mahatonga azy hoe enjanona iverenatsika io rehefa hiteraka eo hoe andre parazato fa mandalo ihany tsy zany teotritrivo rehefa nandalo tamin'ny tritrivo zay isika dia afaka hoentina koa ve mombamomba n'ity fary manatantara ity inona no tena nahatonga an'le hoe fary tany am-piandohany tritriva moa malaza amin'ny toerana fitsangatsanganana satria manana ny tantarany io tritriva io dia rano izy io ary misy volcano mitoaka tao dia rehefa mitoaka le volcano izy ny miteraka an'io rano io ary io rano io mahagaga ihany fa tsy mba fotsifotsy ohatrany rano rehetra fa maitso manga zany izy maitso manga antitra be ary mangatsika be faran'izay mangatsika be tsy misy trondro afaka miainao fa tena mangatsika be mihitsy zany io rano io ny filazan'ny olona moa satria filazan'ny olona zao ny lovatsofina zany dia ohatrany hoe fandray hony ny rano tritriva sy andraikiva nefa ny any elanelan'ireo zany dia misy eo amin'ny 7-9 kilometra eo ary ny alalin'ity rano tritriva ty dia any amin'ny 100 metatra any any 100 metatra fa ny tena tantara mampiavaka ny tritriva io dia zao nisy mpifankaty hony araky ny lovatsofina atao hoe rabeniondy izy ravonanto olona mpifankaty izy ireo fa tsy navelan'ny ray aman-dreny avy mivady ny antony maro samihafa zany kanefa izy ireo tena mifankaty dia famatika izy dia namono tena tao amin'ny rano tritriva io dia niletika any zany le fatin'izy io fa ny nagaga dia zao ery amin'ny sisiny andrefany ery zany amin'ny rano tritriva misy rehefa maty tao ireo mpifankaty ireo dia misy hazo ohatran'ny maniry hazo anankiroa mifaniry dia mifamatika ny raviny mitsangana zany zany misy ohatran'ny hoe fotokarokely dia mifamatika ny raviny dia araky ny lovatsofina dia hoe ireo avy amin'eo zany mampiseho an'izy olena nontena teo ka ireo azo ireo araky ny lovatsofina dia hoe mandeha rehefa tsongona ka betsaka mihitsy zany ny olona indrindrandrindra nisy sinoa tao nisy vazaha ka reny moa zany amin'le mpizaha tany azy dia tia andrakandrana na tia matatra na tia anapirofo ny zavatra voalaza hoe raha tsongona tokoa ve ireo azy ireo dia mandeha dia lasa le sinoa zany ny romano misy eo amin'ny 100 metatra eo ny alavin'le rano tritriva dia lasa izy ny romano hoe dia anongo an'le rano le azo famatitra reo zany kanjo rehefa tonga teny izy mbola tsy tonga teny amin'le rano akory le azo akory izy dia niletika zany satria tsy fantatra na avy amin'le rano mangatsika be na hoe misy manaka anazy eo fa dia nefa sy mainy lomano be mihitsy zany dia niletika dia tsy hita ihany dia nametrahan'ireo taranany fianakaviany fangavatsiny zany ery amin'ny sisiny ery hoe teto ny avanay izao ny anarany zay lomano teto tsy izay sinoa zay ihany fa nisy ihany keo vazaha nandeha tao saika anongo an'io aka an'io raviny io fa tsy tonga teny ihany keo fa dia mafy teo anelanelany teo zany dia niletika any anatin'ny rano any hatram'izao zany mbola tsy misy navity zay zavatra zay mbola tsy misy mihitsy mbola tsisy mihitsy fa izy aloha dia hita avy ety eo le azo
mbola tsisy nahatsongo mihitsy izy hatramin'izao fa zay te hoeny dia ohatra maty eo an-dalana eo antenatena an-dalana anaty rano daholo. Zay zany tena mampiavaka be an'io Tsikiva io fa ny tantara moa be dia be. Misy tantara hafa koa ohatrany hoe misy olona zany taloha teo mipetraka dia nanambady dia tsy niteraka mihitsy le vatany dia efa lehibe dia lehibe mihitsy izy vao niteraka dia nefa ny rangahy zany efa somary nampirafy dia naika vehivavy hafa izy dia nalahelo mafy mihitsy le vato voalohany ahoana ny ampirefisinao nefa za koa azy ty mba efa hiteraka ihany. Dia hoy izy le rangahy hoe tsitako zay atao fa zao ary izy andanina roa manao ohatrany hoe manao fifaninanana zany zay mahatafitany rano io lomano ka tapaveriny ty zay ny anjeny fo kanjo le anankiray efa antitrantotra ihany zany dia izy tsy tafita zany fa latsaka teo anebaneban'ny rano teo koa izy dia nitsikitsy azy dia tsara tsodraho fa dia meo azy zany fa za latsaka eto dia latsaka any anaty rano anty le rangatonga io. Fa nefa be dia be zany ny olona nantery ny Tsikiva. Nantery ny Tsikiva dia betsaka tena betsaka mihitsy satria ankoatran'ireo mpizahatany sy hoe olona mba te hamatatra ohatr'izany betsaka mihitsy na tany arange tao voalohany betsaka ny nanatrak'andrana tao fa tsisy tafavoaka mihitsy zay tonga manasitra dia tonga manatrak'andrana dia maty. Nanahoana no misy an'io Tsikiva io satria araky ny fiorisy hita ihany koa dia somary manano sarotra ny lalana mihazo an'izay farian'ny Tsikiva izay manaona sy manahoana izy amin'izao fotoana izao. Ratsy dia ratsy mihitsy Tsikiva zany somary miaka kely Atsirabe sy Betafo. Atsirabe dia avy eo Atsirabe zany misy lalana makany Betafo dia lalana Atsirabe iny mandalo Andriakiva dia avy eo Andriakiva raha vaty atsimo afaka mandeha dia mandeha tonga ny Tsikiva fa ratsy dia ratsy ny lalana. Dia ny anankiray indray manaraka ny lalana makany Betafo dia eo atsimon'ny Avoko zany dia miditra ny lalana Menatsimo dia eo amin'izay mandalo an'le commune atao hoe commune Lakamisy anaty vato dia afaka ny Lakamisy anaty vato dia mandalo any Antsanapary eo tsika zay hiditra amin'ilay tantarany Antsanapary amin'izay dia any dia vadika any dia 2 kilometra avy eo tonga any Tsikiva. Raha izay ny mahakasika ny Tsikiva raha hiverina amin'ny toy ny tantara isika dia hiverina amin'ilay tantaran'Anjanapara indray inona ihany koa no azo ambara amin'izay tantaran'Anjanapara izay. Eo amin'izay ary tsika zany hoe rehefa niafatra hoa izy Andriamanitra viampo zany tamin'ny andro hoe ataovy anaty vatalaka na dia avenao anaty rano Tsikiva dia Andriamparazaty zanany nanoe niady tamin'ny vazimba ihany zany mbola misy tamin'izany ny andro vazimba moa izy raha zay dia rehefa nandesy izy dia arkan'le vohitra iria tamin'ny enjanona amin'izay enjanona io eo amin'ny 3 kilometra andrefany Tsikiva eo io tendro vohitra avo indrindra amin'ny faritry Tsirabe vakinakaratra moa zany atao tsy hoe vakinakaratra ao Ambatolampony ao zany akaratra mbola avo be fa amin'ny akoatran'izay dia ienjanona iny avo iny mahatazana ny Tsirabe azy dia nanolotonenana teo ary Andriamparazaty be dia be ny tarana fa avy dia miara-tantara ihany no tenenina zany Andriamparazaty io satria amin'ny taranaka rehetrarehetra fitatia Antananarivo zany ohatran'isy an'izany hoe tsy mihina kisoa fady kisoa zany zareo fa Andriamparazaty kosa zany rehefa ho faty izy dia niafatra koa izy tamin'ny taranany hoe tsofoko rano izy ianareo taranako rehetra hihina kisoa saingy ajanona amin'izay koa samy fampiarabana antsika hoe tsara vatotoko satria tan'izay no hitanao fa fiaraban'ny andrina moa zany fa zao ohatriny izy izy no afatra apetrako aminareo rehefa maty ahako dia anaovy lavaka faran'izay lalina mihitsy ny etapin'ny enjanona
dia tendrombohitra faran'izay avy zany dia anao le lavaka faran'izay lalina be eo avy dia alevenao dia anankiviavo vato tsy zaka maro lava vato ngeza be mihitsy zany ny asena atao eo amboniny rehefa vita le lavaka lalina be dia eo ambonin'izay vato zay ny andevenareo ny zanako namatoa zanaka Andriamparazato zany dia rehefa matsiaro ahy ianareo izy ka mafy ny taolam-baliko any farany fa iny faritsy iny zany amin'le resaka famadihana tena ao anatiny mihitsy rehefa matsiaro ianareo any farany dia io zanako namatoa io no tafio lamba tafianareo lamba amin'ny anarako io dia ohatrany hoe za ihany zany no karakaranareo ny taolam-baliko fa kosany ny anton'izany dia mba tsy hakasika aho zahako Andriamparazato zay mbola mitazona ny fomba taloha tsy napisoa dia amin'izay mba tsy mahakasika ahako ny tananareo taranako zay efa nitsofoko rano fa kosa za dia mba hitazona hatramin'ny farany an'izay dia tsy hifampikasika ny tenako zany ny tananareo aty afara zay taranako kanefa efa nitsofoko rano ihinako soa dia mitaterahana tokoa moa zany dia io enjaniny io zany ao ny tena misy ny mariky ny manjanapara nanjanapara satria ao ny levenan'ny ray aman-dreny zay mpanjaka ny andohan'ireo taranaka be dia be aty afara zany rehetra zany tany ny taona 1970 tany any zany hitana amin'izany fa efa manjato taona maromaro miaraka amin'izao fa raha amin'ny hoe amin'ny mahatantara azy moa dia tantara mbola mety ho tsindrotsika eo ve zay fasana ny levenana ao mbola ao dia ao tokoa io fasana io ary io an'le nisy fotoana isaky ny 3 na 5 taona teo izay tongeny ny taranaky Andriamparazato dia tadia faran'izay zany avy eny ambony eny teny ately mihitsy izy no mipetraka io Andriamparazato io eny atapon'andreo enjanony fa rehefa aveo kosany maty izy dia taranany niparitaka amin'izay iny ambanin'ny tanànany enjanona iny dia nameno an'le tanàna atao hoe Anjanapara io Anjanapara io zany ara-geografia na araka-fitorana zany dia hoe ao anatin'ny commune Alakamisy anaty vato zay district any Betafo région Vakinankaratra dia Anjanapara io zany raha ny olona dia nisy olona eo amin'ny 10 000 ray alina zany ray alina eo ny vahoaka ohatra amin'izao fa kosa nampiana-janaka betsaka mihitsy ny ray aman-dreny taloha zay taranak'io Andriamparazato io misy vohitra eo amin'ny 400 eo vohitra natery zany hoe ipetrahan'ireo taranaky Andriamparazato tsy tadidiko daholo izy fa misy atao hoe Apaimanga misy Manorozina misy Akarina Sofiadanina Sahala Ampataka ka reo miaviana ray aman-dreny lehibe daholo ohatra zao araky ny mahatantara azy avy eo Akarina no misy an'izany hoe pastera Solomon olona lehibe zany sady gouvernora zany no pastera no mpampianatra zay niroborobo betsaka mihitsy ny taranany aty afara avy eo ny andohan'ny Jean Verdi Solomon zakan'ireny na hoe mpanoratra malaza box taranak'izany keo docteur Samuel Solomon zay anisan'ny dokotera voalohany malagasy teto Madagasikara taranak'izany avy eo Anjanapara koa misy dokotera vavy voalohany teto Madagasikara hitana amin'izany fa be olo-manga be zany avy eo Anjanapara satria tena nampiana-janaka be dia be ny mpampianatra amin'izao tsika miteny izao dia manenitsy amin'ny Madagasikara hatrany an-dafy rehetrarehetra any zany be dia be mihitsy ny taranaka Andriamparazato manenitra ny tanindrazantsika ity reo vatona solotry ny tany zay
naraty fianarana tevelany na mila ravinahitra dia mbola vitsivitsy ny tafaverinany any toerana hoe mba hamelo maso n'le tanindrazana fa somary mbola taraikiraiky atya am'izay tadiavana ravinahitra taty zany eritya Antananarivo Atsirabe raha Madagasikara eny hatrany an-dafy any ka zay zany nitsangana amin'ity fikambanana ity atao hoe ny Anjanapara miray mampivondrona an'ireo taranaka Anjanapara zay miparitaka eran'ny Madagasikara sy eran'ny tany voalohany indrindra aloha avondrina le tery zanaka ny Anjanapara zany ka rehefa mivondrona dia amin'iny mifankalala aloha dia namafy ny fihavanana dia atao inona zay fanamafisana mifankalalana ny fihavanana zay hitodi-doany tanàna ny Anjanapara ampandroso ny faritra Anjanapara. Makasitrakanao Andriamatoa Celestin Mampiona mitondra ny fanadihadiana sy ny fanazavana rehetra tato anatin'ny fandaharana inona no afatra farany ety am-pamaranana azonao amezana ny razantsika ihany koa. Zay ho fantatry ireo taranak'ireo hoe zao ny tena tantaran'i Madagasikara, zao ny tantaran'ny Anjanapara ity satria mifandray amin'ny tantaran'i Madagasikara zany zany zao vao resaka nde dia any Andrianamponimerina ny Renjaka ety tonga aty satria dia manana an'ireo vakoka reo harem-pirenena zany dia mba hadiditsika tompo-tanindrazana ny tsy manary an'izay harem-pirenena izay dia mba hahafantarany tanorany zany satria zany resaka fampandrosoana zany hoe fandinihako izao ny atao hoe identité maha-malagasy atsika maha izy ianao maha-malagasy atsika dia ny identité hoe iza moa tsy malagasy ao anatin'izay ny tantara sy ny fomba sy ny vakoka rehetrarehetra zay ananany malagasy dia tsy maintsy atao izay hamelomana sy tsy hanavonana tsy hahafaty azy fa tsy handroso ianao fa raha ohatra tsika zany avy dia sambotra ny anyvelona foana hoe ny avy any an-dafy atsika fa zavatra misy amin'izao fotoana izao ny internet ny film reny za ny olona mifanerasera be ny any tsy hitanao tsony le identité mahagasy ianao mahazanak'izao mahafaritra anao dia izay indrindra ny masomasoanay zany amerina n'izay tantara izay zay ary no azo natolotra amin'ity androany ity zay no masaka azo naroso makatsitraka antsika rehetra naritra ny ainonay hatramin'ny farany ny ainon'ity fandarana ity hatramin'ny farany ihany koa amin'ny herinan'io toy izao dia loha hevitra hafandray no entina atao anatin'ny fandarana diaritadidy manolotra ny fisaorana filo ho an'Andriamatoa Andriamamponina Celestin ihany koa izay filohan'ny fikambanana Anjanapara miray nanaiko vahintsika tamin'ity androany ity mametraka ny mandrapitafa ho amintsika tsirairay avy indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy.